Araky ny fanatsipitsika tamin'ny videotsika tamin'ny indray andro iny mantsy dia niteo amin'ny resaky ny fisolokina izay tsy nitsatra nihitatra sy ny tombo tato ato zay izany resaka fisolokina izany indrindraindrindra fa ireo olona any ambanivohitra any no tena lasibatra amin'izany resaka fisolokina ataon'ireo tsy matatody amin'ny fampanantenana ny asa any ivelany ka iny fa roboka avokoa ireo olona satria mba te hila ravinahitra any ivelan'ny Madagasikara ka iny no anaroratan'ireo olona izay mpisoloka manjono sy mandrebirebya ireo olona any ambanivohitra any amin'izany rehetra izany ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay no resantsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milaiky ny video tsika ary tsarovatra trany ny miabone amin'ny chaîne tsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary ny tonga tsy miarahaba hono ny namantesitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka n'ity chaîne ity ny tena koa amin'ity androandroany ity araky nefa niresantsika izay dia ny eo miresaky ny fisolokina no imatimatesantsika atao anatin'ity video ity nalaza be ilay resaka fisolokina indrindraindrindra fa ireo ankizy avy any ambanivohitra no tena lasibatra amin'izany resaka fisolokina izay ataon'ireo olona tsy mataotody ireo araky ny efa natsipoko tamin'ny video izay efa nataontsika tato anatin'ity chaîne ity dia mampanantena asa any ivelany ireo olona mpisoloky ary iny fa mampaniraka an'ireo zaza mandefa vola amin'ny alalan'ny aimvola sy Orange Money mba ahafahana mikarakara ny antotaratasy izay ilaina rehetra amin'izany fandehanana any ivelany izany ary mandeha ny tsindry etsy roa amin'ilay hoe raha vantany voatara kely atao anatin'ny 2 andro ny fandefasanareo vola dia mety tsy lasa intsony nareo satria efa tery ny toerana ary ny ambasady mihitsy no andefasana an'ity vola ity hoy ireo olona zay tsy matatody manao an'izay asa ratsy amin'ny fisolokina izay manoloana izay mo dia maro no mametra-panontaniana amin'ilay hoe amin'ny fomba hoana no ahafahan'ireo mpisoloky mifandray mivantana amin'ireo ankizy izay hosolokiny dia toy izao manaraka izao ny fomba sy stratégique ampiasain'izy ireo mody makafo an'ireo izay olona hosolokina ireo olona mpisoloky mandeha izy amin'ny toerana anankiray na tanàna anankiray dia mody mipetraka eo elaela ny iray amin'ireo mpisoloky izany hoe amina volana maromaro dia rehefa aveo minamana sy makahavana an'ilay olona eo amin'ny tanàna izy izay olona mety ho azon'olona itokisana tsara dia iny no ataony havana toy ny mpiray-po aminy dia rehefa aveo mantsy ny olona any ambanivohitra mora matoky olona izay dia iny fa matoky sy mandray an'ilay olona tahaka ny havana ray-tampo rehefa aveo am'izay dia mandeha ny resaka etsy roa amin'ilay hoe dia misy ny olona te hiasa any ivelany fa izahay dia mandefa miasa any ivelany hoy izy ireo satria mantsy ny vadiko hoy ilay vehivavy anankiray izay nitranga tany ambanivohitry ny belanana tany dia hoe miasa sy miaramila any Allemagne ny vadiko dia afaka mikarakara tsara ny taratasy ary ny anabavy ny vadiko mihitsy no nody avy any Allemagne izao nandeha nikarakara ny mariage ao Antananarivo renivohitra ao fa ny avion spécial izay niarahan'izy ireo avy any dia malalaka be ny toerana rehefa hody ka mila olona amina 50 eo mba hamenona an'izay avion izay ka raha ohatra ka misy te handeha hiasa any Allemagne ianareo dia avy hatrany tongava manatitra vola halefa any Antananarivo avy hatrany ny volanareo fa raha vantany voalasa ny vola ka voafandrika ny toerana handehananareo dia miakatra Antananarivo am'izay ianareo ary rehefa tonga ao Antananarivo afaka 3 andro fotsiny dia efa lasa ilay avion izay spécial hitondra ianareo aza mitondra karapanondro fa ny karapanondro tsy ilaina amin'izany asa ho any Allemagne izany fa ny kopia nahaterahana ihany no entina ary samia mitondra vatsy kely avy nareo mba ahafahanareo misakafo mialoha ny handehanana any Allemagne izay ary samia mitondra gisa avokoa mba homena anireo olona izay mpikarakara anareo any
ho atao fisaorana azy ireo amin'izay fikarakarana ny asanareo any an'Alemagna izay. Vantany vao nandray izay ireo olona tany ambanivohitra dia iny fa natoky ary tafaroboka ka samy nandefa ny volany avy tamin'ny alalan'izay mobile money izay. Nefa ilay olona andefasana vola tsy hita maso akory fa ilay eo an-tanàna no mandresy lahatra fa alefa amin'ity numéro ty ilay vola raha toa ka te handeha ianareo. Tonga marobe ireo ray aman-drenin'ny ankizy sy ireo ankizy tonga nanatitra ny volan'izy ireo avy satria mantsy mba te hanana ny hoavy mamiratra ary mba te hiasa any ivelany izany. Mety hanome tsiny itsika na ihany koa handatsa amin'ilay hoe mba vendrana kosa angambany ireto olona avy any ambanivohitra ireto. Nefa tadidio fa raha ny olona any ambanivohitra indrindra any amin'iny faritra ny Sofia sy ny avarabaratra iny dia olony fo ary tena mora matoky olona mihitsy ny olona any. Ka ny azy rehefa fihavanana izay dia tena raisiny ao anatin'ny fo izay fihavanana izay ary rehefa atokisany ianao dia tsy miambahamba izy amin'ny fandraisany ianao izay. Ka raha toa ka izay fahatsoran'izy ireo izay no hanararaotana azy ireo dia tena mora voajony izy ireo raha toa ka hisoloky izay. Ka noentiny izay fahatsorana izay no nahatonga azy ireo no tafarobaka tao anatin'izay resaka fisolokina izay ary tena maro dia maro izy ireo no voajonon'ireo mpisoloky tao anatin'izay resaka fisolokina izay satria tsy misy ny zava-pantan'izy ireo amin'izay fikarakarana hiasa any ivelany izay. Nefa tadidio fa rehefa andeha hiasa any an'Alemagna izay dia ny voalohany mitaky diplôma ny asa any an'Alemagna sy ny fandehanana any ary eo ihany koa ny fikarakarana visa sy ny fikarakarana passeport. Nefa ireto olona izay voafitaka ireto dia olona tsy dia nianatra akory ny ankabetsahan'izy ireo ary tsy mahay ny atsimo sy ny avaratra amin'izany hoe fikarakarana visa sy passeport izany fa dia natoky be fahatany izy ireo amin'izay asa ho any ivelany izay. Ka ny hanatra amin'izay resaka fisolokina izay sy mba tsy ho voajony amin'izay resaka fisolokina izay aleo ihany mba manontanytany olona mialohany handefa vola be sy handany vola aman-karena ho alefa any amin'olona any amin'izay resaka asa any ivelany izay fa efa tsy vitsy ny mpisoloky amin'izao ary ny ratsy tsy kely lalana. Esoro ao an-tsaina ilay hoe andao afenina riranina ity fandehanako any ivelany ity sao dia misy mamosavy fa aleo ihany mba manontany olona izay tena mba mahafantatra ny atsimo sy ny avaratra amin'izay fandehanana miasa any ivelany izay fa sao dia very vola fahatany tahaka ny nanjo anyreto ankizy tany amin'ny faritra ny Sofia iny izay tafarobaka marobe tamin'izay resaka fisolokina nahazo azy ireo izay. Mbola ho azavaiko ambangovangony amin'ny video manarakeo ilay hoe izavy ireo olona mpisoloky ary eo amin'ny ohatrinina eo ny vola lasan'izy ireo. Fa izay aloha ny masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misaotra antsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsarovatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa isan'andro eto. Tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.